de rianina ihany ve mbola manao an'izy eo de reny efa nangalatra teo de reny mbola apetraka eo zany misy am'izao fotoana zao de anjarantsika mieritreritra an'izay teniko zay fa mampalahelo zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao mikasika an'le biometrika zany. Dipitarika ny vondrona panoramano vahintsika amin'ity atoandro ity miarabanao tompoko. Ya miarabanao Michel, miaraba ihany koa ny technicien io. Miaraba ny vahoaka malagasy mihaino an'ity fandarana ity. Nisan'ny hoe nahafantarana ny vondrona panorama sy ny MFM hatramin'izay le hoe fanavozana ny tokotanim-pifidianana ao anatin'izay hoe fitondrana fanavozana izay mihitsika amin'izao fotoana izao efa manana le hoe tolo-kevitra ve nareo hitina any amin'ny fikaonan-doha izay atao zany raha nambarany teo anivon'ny ministera mpanjakana dia ao anatin'ny fametrahana ireo hoe sampan-draharaha sy ireo hoe solotena ratsamangaikany eny fotony ny avy eo anivon'ny ty ministera mpanjakana ty amin'izao fotoana izao eo amin'le hoe fanavozana izay adefitra be izy io efa aiza ho aiza ny fahafinonareo anatin'izay hoe fanavozana izay amin'izao fotoana izao efa maro ny vondrokery mampiseho ny heviny hoentina any amin'le fikaonan-doha. Ya voalohany indrindra aloha mamela ianao apatsiaha kely ny zava-nisy tao anatin'ny herinandro lasa zay nahazo ny firenetsika tamin'ny rivotoza nitranga tany amin'ny faritra Atsinanana iny ny talohan'izay koa ara ny tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny Soalala sy iny faritra Boiny iny miondrika mpanajana an'ireo tratran'ny voina Voajanahary ireo Nodimandry maromaro ihany tratran'izay eo ihany koa ny fahasimbana ny fananana sy ny fahasahiranana petsaka ho azo ny vahoaka ny faritra Atsinanana sy iny aloatra mangoro mahazo ny faritrom-pony Ray Manontolo iny dia miondrika mpanajana an'ireo lavo tao anatin'ireny ary engany mba ho tafarina ao anatin'ny fotoana fohy ny fahavoazana mahazo ny firenetsika. Araky ny resaka ao teo hoe miroso makany amin'ny fanavaozana isika mikasika ny fanadiovana ny tokotany mitondra ny hevitra teto zay ataontsika hoe amin'ny taonany maro zay no ny fampiresahana an'izy io isaorana ny tompona ndraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao aloha manana heritreritra te ametraka ny fanadiovana ny tontolo politika ny gouvernance politika zany sy ny lalam-pifidianana na ny gouvernance électorale. Reo zany anisan'ny ambetiten'ny mpanao politika ary reo miteraka olana amataonany maro teto amin'ny firenetsika izay tsy nieritreretiny ny mpitondra zay ny fandimby teo malahelo ihany ny tena ao anatin'ny zava-misy fa tsy tokony hiditra amin'izao fahasahiranana zao ny firenena raha nanaiky ny tolo-kevitra napetraka reo mpitondra ny fandimby teto. Ny teny aho tamin'izay fotoana izay hoe ny olona ny tonga ny fidy tamin'ny 2023 any ka nalan'ny filoham-pirenena malagasy tamin'izany 100,000 hoe de ozy aho hoe 100,000 ve atondra firenena zay mihitsy ny teniko 100,000 ve atondra firenena mahatonga amin'ny teny an'izay 100,000 tena le fifidianana madio sy le olona tena mifidy azy resahako zay fa ny agoatran'izay alatra amin'ny fifidianana tsy nampoiziny ny zava-nisy teto amin'ny firenena satria eritrereto toy ny felatananao misy fotaka izay terenao mafy be de miporitsaka amin'ny elakelan-tanana ny fiainan'ny malagasy nandritra zay
nitondrany fitotoana zay tsy nino fa nanantena ny tanjany nanantena ny tanjany arabola nanantena ny tanjany ara-kevitra zay everiny eritreretiny hoe hitondrana ny tany sy ny fanjakana ka tsy gagitsika raha tao anatin'ny fotoana foy hoe tapabolana dia anisy ny fanovana teto amin'ny firenena efa mafy loatra lay vahoaka 80 isan-jato izay tsy nandray anjara amin'ny fifidianana ary tsy nametraka azy teo amin'ny fitondrana reo mikikika nanala azy teo ireo nampin'ny antoko politika moa mazava ho azy sy ireo tanora zay everina fa tsy nakasitraka intsony ny fomba fitantanana ka lay gouvernance politika resahantsika teo dia mametraka ny resaka normalisation démocratique tsika manomboka zao izay io zany a lay takina ataon'ny fanavozana io am'izao fotoana zao hoe ahoana ny anavozatsika ny fanaovana politika eto Madagasikara raha ny antoko politika aloha zany a raha voasoratra any amin'ny atitany zany a maherihery ny 200 any hoany 300 latsaka eo sahirana amindreo tsika raha anao politika tena hoe anao politika fa tsy maintsy misy zany a ny orientation stratégique zay apetraka zany a ho amin'ny refondation inona moa zany a dia tsy maintsy misy ny revalorisation na idéologie zany hoe ireo olona mitovitovy firehana no miaraka ao anatin'izay hoe démocrate ve lay partiany sa socio-démocrate libéral ve sa socio-libéral communiste ve sa socialiste sy isan-karazany ary tokony hijanona amina vondrokery tena tsara aloha zany a de hoe vondrokery telo ny manohana ny fitondrana de vondrokery miandany amin'ny fitondrana zany de ny vondrokery tsy miandany amin'ny fitondrana zany hoe le mpanohatra zany a de ny vondrokery tsy manana centriste reo zany ny tokony hivondronana aloha satria zao ary raha ny lalàna ho apetraka ny lalàna fanadiovana ny tokotany-pifidianana de fa tokony mametraka amin'ny professionnalisme sika amin'ny fanaovana politika reo antoko politika rehetrarehetra reo dia azoko antoka ny akamarony fa tsisy afenony circonscription manerana amin'ny Madagasikara ka izay ny takin'ny lalàna ho takin'ny lalàna zay amin'ny fanadiovana politika hoe rehefa tsy mahafeno an'reto ianareo dia mety foana avy hatrany le antoko takiny zay dikan'izay tsy maintsy mivondrona zany le antoko politika mba tsy amohanana azy ao anatiny le izy zay zao nhitako fahitako azy am'le fanavozana ny république ao anatin'ny fifidianana zay katrahantsika hotiadiavina am'izao anisan'ny nomarinareo tamin'ny fankalazana ny fahatelo amby 20 taona ny antoko MFM ny faraparany volana janoary iny le hoe ny olona tondra teto Madagasikara de tsy niomana ny tondra firenena fa tonga ho azy tsy vovolavola tao anatina antoko politika zany hoe takina ihany koa ve zany le hoe olona vovolavola anatina antoko politika natolotry ny antoko politika no milatsaka ho fidiana fa tsy misy tsony ilay hoe mahaleo tena na ihany koa antoko politika 5 taona ny oatra ny siny vo afaka mandrotsaka olona mandray anjara amin'ny fifidianana mba tena hoe manana foto-kevitra mazava lay olona vovolavola anatina antoko politika ary manana le hoe vinanasa mazava ihany koa anatin'ilay antoko politika fa tsy hoentina hoe populisme fotsiny rehefa mandray anjara amina fifidianana sy hoe hitondra eto amin'ny firenena izay le ndresahako teo hoe avondrona ny parti politika rehetrarehetra dia miatrika fifidianana izy mahafeno ny couverture nationale mahafeno an'izay circonscription eritreretintsika ho apetrak'izay zany eo ihany koa ny éducation des citoyennes zany a na reo partisan lay parti zany a sy ny famolavolana ny foto-kevitra izay everina fa hitondrany ny firenena
misy ny sensibilisation de militantisme zany atao ao anatin'zay fanaovana politique zay dia miatrika ihany koa izy ny élection avy eo reo rehetrarehetra tansaiko teo reo zany dia tsy maintsy lalana izorana manomboka zao amin'ny fanaovana politika ka le hoe tongatonga ho azy tsy isy tsony ny tongatonga ho azy ao anatina fitantanana rehefa mametraka tsara ny lalàntsika zany fanaovana politika na ny sata amin'ny feny antoko politika dikan'izay tsy maintsy olona vao anaty antoko daholo zany ny olona mindrotsaka ao anatina fifidianana de foana ho azy zany le indépendant lay tsy miankina zany am'izay fotoan'izay dia le famolavolànan'le olona te akafanjakana indrindraindrindra reo tanora zay everina fa ho avy ny firenena ratro zay zany dia tokony hiditra amin'ny sehatra politika manomboka zao reo tanora reo tena anisany tsy nandray anjara tsy nandray anjara mavitrika tamin'ny fifidianana nisy teto aloha zay aloha ny zavatra hita satria tsy nisy fanantenana ho azy ny zava-misy nataony mpitondra teo aloha fa de lasa kivavany fotsiny ary de tena hoe kivy ny tanora tao anatin'izay satria raha tany amin'ny taona 7-valopolo tany ho anytsika zany zao de nametraka an'le hoe asa roa etsy isa-taona tamin'ny 80 firy taona teoriana zany zao tokony efa tsy zay tsony zany asa roa etsy fa any amin'ny 10 etsy isa-taona ny asa tokony foronina na enina etsy isa-taona ny asa tokony foronina hiditra amin'ny tsena ny asa zany dia am'izay fotoan'izay reo tanora reo mandray anjara zany amin'ny sehatra ny fifidianana rehefa aoriana dia hotratratsika zany le tanjona rehefa avy eo hoe betsaka ny mpifidy satria ny foto-kevitra am'izay manomboka miasa am'izao fotoan'izao tsy ny volantsony no ampiasaina tsy ny volantsony no ampiasaina hoe zay manam-bola am'izay no manao politika fa tsy maintsy jerevana koa resaka financement de parti politika zany kiasika an'izay tsy any amin'ny resa-bolantsony zany no fototry ny fampandrosoana sy ny fanaovana politika fa any amin'le foto-kevitra le idéologie am'izay tsika zany zao hitondrana ny tany satria fa manomboka miditra amin'ny politika daholo ny olona rehetrarehetra na ny tanora zany indrindrandrindra ny tanora am'izao fotoan'izao jerevo tsara mihitsy ny fidiran'ny tanora amin'ny sehatra politika ka raha vao misy tsy mitovitovy hevitra aminy na am'izao tsika miresaka zao ara de efa maneho hevitra izy amin'ny tsy fihetezan'le izy de izay mahatsara an'le hoe tsy maintsy amboarina ny fiarahamonina politika mba hahafahantsika zany manana olona relève tsara andimby ny izay mpitondra ho avy eo ka tsy tokony agagy zany rehefa mipetraka tsara zay lalàn'izay ny nanahirana ny mpanao politika nge de nyresa-bola sy ny fizaran-javatra atao io reny zany anisany aloha dia mety hofoana ho azy zay rehefa avy eo rehefa mipetraka le lalàna ny concertation nationale koa mbola andeha moa zany mikasika an'izay ny zavatra misy aloha zany eritreretinay mpanao politika am'izao fotoan'izao indrindrandrindra ao anatin'ny vondrona panorama zany de hoe mieritreritra zany zay am'izao fotoan'izao hoe hiantso ny antoko politika rehetra aloha homanina dinika savaranonando ho fanavaozana ny fiarahamonina politika zay zany zao efa mieritreritra an'izany zay izao am'izao fotoan'izao ary tsy mandeha rery am'izany zay fa irahana amin'ny reo misy mpanjakana zany ministère ny atany ny fanavaozana ny repoblika reny zany everinay zany fa tokony hisy ady hevitra misokatra mazava tsara izany zavatra atao zany fa tsy atao petatoko na hoe tonga ny concertation de zay tapatapaky ny concertation tsy maintsy misy concertation sectorielle ny filazanay azy moa zany ho an'ny ny vie politika zany ny fianana politika mihitsy dia reny zany no tsy maintsy avadika hoe projet de loi relative zany ho an'ny parti politika zany tsy maintsy avadika aloha lalàna zany mandalo assemblée ho tapahana zany am'izay fotoan'izay tsika dia le concertation mantsy io de vague be io concertation io fa tsy maintsy mametraka
tsirairay zany a reo secteur tsirairay zany a mba hahafahana mametraka ny hevitra tiano avotra amin'ny concertation nationale sala am'izay zany no tiana tongavana aloha zany am'le resaka hoe fanatsarana ny fiainana politika aloha. Anisan'ilay antoko politika nanao fotoanan-doha iny nanao sonimo manodidina ny 300 teo reo mpitarika antoko politika nanao sonian'ilay izy accord politique izy io le hoe fandravana ny antenimera pireneina fandravana reo rafitra nitsangana tamin'ny repoblika fa efatra. Anisan'ny hoe ny dina hevitra tao anatin'izay ihany koa makasika le hoe ametrahana filoha lefitra hiara hitantana amin'ny filohan'ny fanavaozana ankoatry ny miaramila zany dia asiana filoha solotena isam-paritra ao anatin'ilay fiadidiana amin'ny fanavaozana. Ny fahitan'ny MFM mandreny zavatra ireny zany sy ny vondrona panorama aniny antoko politika tilo amby zato nanao soni aniny zavatra iny. Ya ny MFM aloha de anisany tsy nandray anjara tao anatin'ny dinikiny tsy nandray anjara koa zay tamin'ny dinika anankiray satria sy anankiroa zany ny dinika nitranga tamin'ny fotoana iny nataony siapiny ray de ndray nataony kafim de tsy nandray anjara mihitsy zay tamin'ireo raha de efa tsy mitovy hevitra amin'ny mpanao politika de iza no arahana ao anatin'le izy izay tsy mapety an'io zavatra nataony zalahy io satria tsy mbola resy lahatra daholo ny antoko politika am'izao fotoana zao fa saika convention fizarana seza le izy izay zany natonga anay hoe ny mpanao politika mantsy de marina fa mety io fizarana seza io no mamay anay mpanao politika aloha zany am'izao fotoana zao nefany mety ny fieritreretany ihany koa de hoe mety aplamina amin'ny firenena zay io zao ny fieritreretany zareo zany ao anatin'izay hoe zay ny mety aplamina amin'ny firenena le izy nefa ny nisy didim-pitsarana nge nivoaka ny didim-pitsarana nivoaka tamin'ny 10 tsipika HCC barra D3 tamin'ny 14 octobre de efa nametraka mazava fa reto no nitarika ny fanavaozana ny repoblika zany dia nahitana ny Mikael tao anatin'izay sy ny atrehany reto namany miaraka aminy zany de ny zavatra ny lalàna napetrany tao koa de hoe ny continuité de l'État nge manohy ny asa zany satria nisy fahabangana moa zany teo ka raha le hoe fahabangana iny dia raha ny lalàna zany de ao anaty lampandroenana zao ny raisitsika de tokony ao anatin'ny 10 andro na 90 andro zany de misy fifidianana filoham-pirenena atao ny fanamaly an'iny ny ACC hoe tsy tratra no zava-misy rehetrarehetra hitanao tsara zany fa le miditra manaraka an'le lalàntsika zany zao zavatra iainana de eo koa le unité nationale lay fiarahan'ny tsy partahana na fizarazarana vokatry ny politika ihany koa am'izao fotoana zao mbola adidin'lay filoham-panjakana zany ny mametraka an'izay unité nationale izay zay ny lalàna navokany atreto fa ny mpanao politika indray dia mametraka zany le 103 parti politika hoe ametraka an'izao rehefa manao zavatra de atao anatina tenerana aloha mifandresy lahatra manaiky an'izay ve voalohany indrindra ny mpamatsy vola manaiky an'izay ve ny parti politika rehetrarehetra manaiky an'izay ve reo ao anatin'ny androm-panjakana misy am'izao fotoana zao zay le hoe tenerany rehetrarehetra mety tsy olana ane zay rehefa tena hoe vita tenerana le zavatra atao rehetrarehetra ka raha zay fotsiny mamay atsika zany dia mety tsy teraka fampandrosoana ho an'ny firenena zany na tsy miteraka filaminana ho an'ny firenena satria tonga indray zany lay korobatsahoana ao anatin'izay rehetrarehetra zay de eo zany mila jerevana tsara zay mba hahafahantsika miroso za akory tsy manda zay fanapahana tiatsika ho atao eto amin'ity firenena ity ary matotsika navitany tolona iny ny tanora indrindrindrindra ny mpanao politika moa efa ela ny vovo zany nanao antso lava tamin'ny hainao manjery ny fanatona tamin'ireo mpamatsy vola fanatona tamin'ireo mpitondra fanjakana fa zao zany voatratra le izy ka
za mino sy matoky fa tsy tokony ho sarotra ny andaminantsika ny firenena. Mety ozy tsika hoe andao a anao convention zay neritreretin'ireo rehetrarehetra ireo convention hitondrana ny tany sy ny fanjakana izay ve ifaneketsika rehetrarehetra hoa andao hojerevana zay lalana afahana isin'ny filaminana aloha. Raha ny eritreritray MFM na ny eritreritray Panorama tamin'ny androny andron'ina Rajoelina de hoe hiditra amina transition du plein pouvoir zay le resaka tamin'izay fa mijanona ihany ny filoham-pirenena mandritra ny mandahany zany de re gouvernement no manatanteraka ny asa rehetrarehetra amina fandaminana ohatran'izao ataontsika zao. Mitovitovy ihany zany zao le rafitra iainana fa ny tsy mampitovy azy fotsiny zany de hoe ny fahefan'ny PRRM de voafaritry ny lalàna sy tipim-panjakana zany tam'le nresahako teo iny izay zao tsy mampitovy azy ka raha my PRRM zany mametraka hoe ndao ara fa omeko any anina ny fandaminana rehetrarehetra afo zay ka eo tsika zany zao hoe za zany tsy te hiditra polémika be hoe 103 na ny siapy nisan-karazany fa mila mifampiresaka ny mpanao politika rehetra de io zany zao zay iantso ny mpanao politika rehetrarehetra miditra tsehatra ny fitondra fanjakana andamina an'izay de ho hitatsika eo ny toeany hoe andeha hoaiza le izy ekeniza le izy rehefa tsy mifanaiky tsika mpanao politika rehefa tsy mifanaraka tsika mpanao politika de tsy tonga any am'le tanjona zay zavatra zay de andrasana zany zay zavatra tiana hatongavan'izay aloha. Mahakasika an'le fikonan-doha tany amin'ny fanombohana fanokafana ny 7 volana Desambra 2024 de efa adevitra be izy io ny FFKM le hoe nanasa any Andry Rajoelina tsy nanasa any Andry Rajoelina io zany de efa nahitana olana sahady fa raha ty efa volana febroary tsika zao fa mbola tsy de hitantaratra le izy hoe makaiza le fikonan-doha mbola hoe ny antoko politika raha mahavita le fikonan-doha ny firaisamon'ny pirenena ny manantanteraka an'izay fa le dinika santatra tsy fantatra hoe aiza ho aiza amin'izao fotoana zao satria tany Fianaratsoa izy no eny farany hoe nanantanteraka dinika santatra tany le ministera-panjakana misahana ny fanavaozana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fa amin'izao fotoana zao misy an'ilay miantso ihany koa hoe tsy ny FFKM marery ny tokony hitarika fa mbola misy an'ireo hoe mpandala ny fomba nentin-drazana misy ny mpino silamo misy an'ireo fiangonana zandry maniry hoe hitarika ihany koa hitondra ny anjara birikiny amin'ny fitarihana an'ilay fikonan-doha raha ny fahitan'Andriamantoa Andrianirina Inyasy mpitarika ny vondrona Panorama mety ve zay hoe ampidirana vondrona hafa zay zany hiaraka amin'ny FFKM andrindra an'ilay fikonan-doha zay vao hanolotra ny hevitra ny ministera-panjakana. Io indrindratsika zao aloha satria niteraka olana zany aloha ny fandaminana ny firenena amin'izao fotoana zao. Ny FFKM efa nahazo mandat avy amin'ny PRRM hoe izy no manao ny fandaminana ny fikonan-doha-pirenena. Tao anatin'izay anefany misy kio ministera-panjakana zany misahana ny fanavaozana ny repoblika de tokony hiara-iasy reo zany ny zavatra tapaka ataon'ny FFKM dia tokony omena ny ministera misahana ny fanavaozana ny repoblika zany izay ihany de hitako hoe mampilamina azy fa mahavariana fotsiny dia maninona misy apahana olona mety eo anivon'ny fitondrana izany mbola mametraka hoe tsy ny FFKM marery no tokony karakara ny fikonan-doha-pirenena fa mbola misy manesika ihany hoe ny ray aman-dreny ara-drazana ny société civile ny Islamo vo tamin'ny herinandro ambony teo izahay niona tamin'ny solotena anankiray eo anivon'ny FFKM filoham-piangonana de mazava ny teniny
averiko tsara mahazava ny teniny izahay tsy afangaronareo amin'ny vorona na amin'ny gisa na amin'ny akoho tiano resahana am'izay de reto lay entité voaresaka teo le niteneniko teo reo zany izahay tsy faninana amin'ny sehatra politika fa izahay kosa andamina ampivory anao dinika izay ny antondimpisinay fa reto ny tenitenenareo rehetrarehetra reto ny tenitenen'ny olona rehetrarehetra reto reo ane irotsaka rehefa aveo amina fifidianany de zay ny tsy mampety azy ka rehefa izay no menareo ny fahefana de alao raisinay tanteraka mihitsy ny fanatanterahana ny concertation nationale tenina filoam-piangonana zany apitaiko amin'ny namana rehetrarehetra aleo karakarain'ny FFKM ny dinika rehetrarehetra miaraka amin'ny misy mpanjakana izay everitsika zany fa misy mpanjakana nge no anaraka kaiky ny fandaminana mikasika an'izay atreo ane de milamina io ary zay mbola tsy mampandeha an'le izy am'izao fotoana zao dikan'izay misy olana zany eo anivon'ny fiangonana tsika miresaky zao efa enao ihany nge niteny teo hoe tamin'ny 10 décembre izy iny nisy niantso ny filoha ambana taona nandefa fanasana izay de fa olana ary efa nanontany ny PRRM de gaga izy hoe iza loatra ny tena manao zany zavatra zany PRRM tsy mieritreritra zany akory hoe iatsona ny andro ratsoelona niona tamin'ny tam'izay niona amin'ny FFKM areto le filoha efatra de miteny izy hoe tsy avaty aminay hitanao lasa mifanilika zany ao anatin'le izy nefa ny olona vao amin'ny fiangonana nge miteny an'izy iny raha hidinareo tsara zany ny olona kaiky mifiangonana mihitsy no nanao an'iny fa tsy izy efatra amin'ny rahalahy zay mitarika ny FFKM de eo zany samy zany mailo samy tsika mametraka tsara ny zavatra tiatsika tongavana fa manomboka zao zany de efa misy mitady anao zavatra tsy manjary zany ny concertation nationale zay takiny ny mpanao politika sy ny takiny ny vahoaka malagasy ray manontolo maintsy tena hoe mitaky an'izany fanovana zany hoe vahoaka ka andao eritreretintsika tsy maintsy tanteraka io ary za miangavy aleo ny FFKM irery ihany aloha no manao midinika aleo sika miditra mandray anjara amina ady hevitra ao anatin'izay izay ane ny olana ao anatin'le izy no maiky nitarika dolodolo ndretrarehetra ao anatin'izao zavatra ataon'ny FFKM zao io misy mpanjakana izy ange no andamina ny rehefa vitan'ny FFKM ny asany de misy mpanjakana no iresume ny fandaminana rehetrarehetra ary ho avoaka zany zavatra tsotra ane le izy de lasa olana zany am'izao fotoana zao ny zava-misy eo anivon'ny FFKM sy aty anivon'ny fotoanam-panjakana izay misy manelingelina am'izao fotoana zao nefa ny rahantsika mahita fa mbola misy olona tsy maty voalavo akibo mbola mieritreritra manakorotana ihany izao zavatra fandaminana misy atao amin'ny firenena zao zany hoe karazany efa mahatsapa sady ve zany le mpitarika eo anivon'ny FFKM hoe misy manao kajikajy le fitoanandoha atao misy ihany koa matsy ny antoko politika efa manana an'izay zay hoe anomezana tombondahany eo amin'ny fitondrana izy ty ho an'ireo manam-pikasana ny irotsaka le fitoanandoha atao satria fanovana rafitra no notakina fanovana fa am'izao zao ohatra lasa fanavaozana le izy zavatra samy hafa izy ireo mantsy zao ny zavatra ny fampiresahanay moa zany anisany nanatrika an'le izy tamin'ny filoam-piangonana izy efatra amin'ny rahalahy ianareo filoam-piangonana ireo ny FFKM dia anisany nitondra fanovana teto amin'ny firenena tany amin'ny 91 tany amin'ny 2009 tany amin'ny 2013 ndresahany zany taminy ary ny zavatra zay nataonareo hono tsy tonga amin'ny tanjona izay neritreretina fa niteraka fahasahiranana ho an'ny firenena zay foana no avery ny mpanao politika sy ny olona zany tena averiko tamin'ny FFKM zay ndao tsika no fanamby
ametraka zavatra tsara ho an'ny firenena mba ianareo FFKM no hitondra fanavaozana ho an'ny ty firenena ty. Ny rafitra ray manontolo, ny fanaovana politika, ny lalala amin'ny fehiny fifitianana dia anisany tokony ho jerentsika miaraka zany. Nandany FFKM tamin'ny voalohany tsy nety nanao an'io izy fa fiangaviana natao tamin'ny FFKM hoe andao jerevana ny firenetsika. Nanaiky ny FFKM nanaiky izy tsy moramora ny resaka amin'izany zavatra resahako zany miverina matetika miona tsy moramora dia amin'izao fotoana zao izy misy mbola manelingelina indray le fanatanterahana n'ilay fikonan-doha dia hitanareo tsara zany tsy maintsy miverina makany aminy zay fa inona ny problème, inona ny olana mikasika amin'ny fikonan-doha dia zay averiko zay hoe izahay raha misy tsy fetezan'io dia mbola ny FFKM manomenareo tsiny ao anatin'izao zava-misy zao. Izay tsy te hiverina an'izay fa aleo raisinay madiodio mihitsy ny fikarakarana ny concertation fa nisy mpanjakana ny misahana ny fiadidinan'ny repoblika dia izy no manatanteraka an'izay heverina fa tapaka tamin'ny fikonan-doha pirenena. Izay zavatra resahako zay mety tsy fantatry ny olona rehetrarehetra mantsy fa de hoe FFKM te-hitarika an'io fikonan-doha no itsika mpanao politika mihitsy nefa nanao antso nandritry ny fotoana maro miantso ny FFKM hoe raiso io isika ozy fa tsy zahay akory dia tsy nety izy tamin'izany fotoana zany fa mbola be de be ny zavatra manahirana eto amin'ity firenena ity. Ankehitriny izy nanaiky dia zao ndray ny zavatra mitranga ka eto dia miresaka hoe sy miteny amintsika mianakavy hoe andao atrehana ny concertation nationale tsy olana ho antsika mpanao politika na ho antsika ray aman-dreny ara-drazana na ho antsika silamo na ho antsika fiarahamonim-pirenena ny tarihan'ny FFKM ny concertation nationale fa ao aorianany concertation nationale kositsika dia samy mieritreritra amin'izay ny rafitra rehetrarehetra zany hoe andeha ho aizy tsika ty ahoana ny zavatra tokony atao rovina ny fifitianana isan'ambaratonga no atrehana dia io ary dia anisan'ny tenenana hoe tsy tokony maikitsika manao fifitianana le maika le voalazany lalam-panondrenana mantsy de hoe 10 andro 20 andro de fa tokony fifitianana de fa nahitsy ny ACC iny hoe tsy tratra dikan'izay raha ny eritreritray panoramana ny eritreritray MFM aloha zany dia lay manda any Andry Rajoelina teo mihitsy no anadiovantsika ny tokotany ray manontolo aloha de aorinan'izay tsika miatrika fifitianana tsy olana zany raha olona tena hoe mieritreritra ny firenena ity tsika fa tsy maika ny toerana na maika ny tondra fanjakana zay zany averiko tsara tokony tsy maika rehefa tiany vahoaka rehefa voafidym-bahoaka eo anao mitondra an'io foana fa tsy maintsy diovina aloha tsy verimberenany krizy misy eto Madagasikara zay aloha zany mety misy mahafaly naman'zay mety misy mahasosotra naman'zay ka raha ho anay MFM zay aloha tsy maika raha fifitianana izay nge mahafeno circonscription raha tena mipetraka tsara mihitsy fa tany amin'ny 2004 ny fifitianana filoham-pirenena fa ny MFM mangeny isan'ny voalohany rehefa natambatra ny isam-bato manerana ny Madagasikara ka zay zany tsy olana ho aminay mihitsy ny fiandrasana sy ny fandaminana ny firenena ny teo amin'ny volany ny olana ho an'ny mpanao politika ny vola ary zao zany ny vola dia ny fanjakana mihitsy ny miantoka ny vola sy anatanterahana ny fifitianana sy anatanterahana ny zava-misy zay tsika efa miditra amina resaka fa ny anjara mpanao politika am'izay de manao ny éducation citoyen rehetrarehetra reo mpiambanao aminy zany mena foto-kevitra am'izay iny koa manamora zany ny namozy teo reo mpiasa-panjakana miditra amina sehatra politika de efa eo zany de efa mazava be zany tsy afaka miditra am'izay tsony fa mpanao politika am'izay mifehany firenena am'izay fotoana zay
eo amin'ny mahakasika an'ireto hoe avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena reto ihany koa sao de zay ihany koa ny anisan'ny sakana miteraka savorovoro ty fikoanan-doam-pirenena atao eto Madagasikara ty hitantsika zao ny SADC ny vondrona africaine tonga eto Madagasikara avokoa reo avy amin'ny vondrona hafa avy any ivelany reo tonga eto Madagasikara akoatriny hoe tamin'iny fandalovan'ny rivodozy iny maro nanoana Madagasikara fa ny hoe raharam-pirenena eto akoatrany hoe karazana pression mahazo an'ilay mpanao politika eto Madagasikara ihany koa zay ka ohatrany hoe rehefa tonga reo de hoe mety le zavatra ataontsika zany hoe tonga eto ny vondrona africaine raisy ny vondrona SADC ny anona rehetra ny lahatra teny andraro avokoa rehefa hoe ohatran'izay fa hitan'ny MFM zany hoe aizany tokony ametrahana ihany koa hoe vondrona iraisam-pirenena mahalona le hoe fikaonan-doha raha hoe ny mpitondra fanjakana no mandray le izy zao aloha reo vondrona iraisam-pirenena reo de miara-miasa amintsika foana reo zany ninona zava-misy eto fa efa napetrany tsara izy nge efa nanaiky ny fandaminana izy hoe ekenay io fitondrana io efa nanaiky izy fa omeo anay ozy izy ny fandaminana rehetrarehetra hatrany amin'ny farany volana février zany hoe ny planinina zany hoetiny firenena malagasy zany hoe efa manaiky izy fa za mino fa tsy reo zany no sakana atongavantsika amin'ny concertation nationale reo raha tsy diso ny fieverako anisan'ny niona tamin'ny fiangonana reo teny Andohalo tamin'ny heritaona nametraka hoe vonana ny amatsy vola ny concertation nationale am'izao de isika malagasy no erany isika malagasy ihany no erany ny atongavan'izay concertation nationale zay sika malagasy no erany raha anao zany convention zany tsika sika malagasy no erany raha hiatrika fifidianana tsika afaka 3 taona na 4 taona anoany sika malagasy daholo ny erany tsisy idirany vondrona iraisam-pirenena zany rehefa tsy mahay mifandamina tsika rehefa tsy mahay mifampiresaka tsika de voatery miditra antsehatra izy izay ny azy ade sika nge zao tsy misy zavatra tsy misy ady eto tsy misy ninnininy tsy nisy ny tanabasy teto tamin'ny 2009 fa ny sarotra ny fehany raray satria tena tsy nanaiky mihitsy ny parti sala aminay zao tsy nanaiky an'izany fanonganam-panjakana zany tamin'ny 2009 fa tamin'ity izy de moramora ny gérer azy zany tao anatin'ilay fanovana tsy araky ny eritreretan'ny sasany azy hoe fanonganam-panjakana tamin'ity fa ny fandehanana fotsiny zao na fandehanana fotsiny zao ny ala teto toerana fabangana toerana teto toerana za tsy hiditra hoe nisy pression ve sa nisy inona za tsy miditra am'izay fa lasa aloha de niraisy ny olona ny fahefana tao anatin'izay ary ny nakatoavy ny ACC le izy tika an'izay zany tokony miroso angentsika mifandaminana isika samysika mila mahay miresaka ary sika samysika raha i concertation nationale atao io sika samysika nge mifampiresaka am'izany anao inona tsika atao inona izy de zay tsisy idiran'ny vondrona iraisam-pirenena mihitsy aloha hatreto fa ny fanampiana tsika sy ny fiaraha-miasa de misy am'ireo manatony izy manampy atsika izy na fahavoazantsika am'izao mahazo atsika zao ara tonga izy fa mametraka kosa izy hoe ataovy mazava tsara ny fomba hitondranareo ny firenena fa zay vonina ny anampy de inona ny olana isika ave te ametraka rafitra vaovao tonga de rafitra vaovao fotsiny zao nytiatsika apetraka eto hoe zao ragnano tena atongavana sa ve hiandro concertation tsika de mametraka an'izay sa ave tena hoe tena tsy mahavita azy retsoreto fa zay ndray no eo zay ve ny tedavitsika atao ka efa misy didy io navoakan'ny ACC didim-pitsarana io de rehefa didim-pitsarana zay zany de tokony toaviny zay tokony hoekeny zay didim-pitsarana zay fa zao kosa tsy misy tsy vita mifampiresahana averiko tsara zay rehefa mifampiresaka tsika izao nitondrana ny firenena izao ny tiatsika atao fa tsy lany faniliketo tsika hoe tsy izy io tsy mety io convention io tsy mety io fa tonga de atao ny fifidianana tsy mety io fa tsy maintsy amin'ny alina mila mifampiresaka tsika raha tiatsika ny ampandroso an'ny firenena malaky mahakasika an'ilay fikarakarana fifidianana iny tiako firenena kely anisan'ny nambaranareo le hoe tokony hirosonina am'izay ny numérisation mba hialana amin'ny resaka fikarakarana taratasy BRP fidianana io sy ny doublon ihany koa
mety ho vitantsika ao anatin'ny fotoana ohatran'izao ve izay zavatra zay fikarakarana le fifitiana zany mba tena hoe olona ray mifidy anankiray fa tsy miverimberina na doublon ohatra ny fifitianana hatramin'izay ny fandimby teto Madagasikara. Ya ny taona 2018 moa tsika zany nisy fifitianana natao teto. De raha tadiditsika tsara mihitsy de nisy ny enquête parlementaire tamin'izay fotoana zay mikasika ny doublon io anisan'ny zavatra efatra nyresahan'ny parlement tamin'izay fotoana zay ny fampidirana fitaovam-piadiana antsokosoko tamin'izay a de nyresaka doublon le doublon nyresahako aloha io zany a de tena alatra tena alabato mihitsy zany natao teto ary zay indrindra no natonga ny vondrona panorama hoe teo ange niteraka amin'ny panorama vokatro doublon io satria nitondra olona teny anosy maitso zany teny amin'ny anteny merando olona ny tenako anisany nitondra vahoaka teny tsy nanany dapa fa niakadapa samy hafa zay ny manany dapa matsy tonga de mananika fotsiny zao fa niakadapa mifampiresahana antompona ndraiky mpanjakana de rehefa mifampiresaka tao dia tonga tany am'le intsy rehefa tonga tany am'le intsy de tonga teny amin'ny panorama Andrianarivo de teny daholo ny antoko politika rehetrarehetra mivory de niteraka amin'ny panorama izay le izy de miresaka ianao zany de ny 2020-2021 tany hoany zany le resaka hoe numérisation na ny biométrique zany ny carte biométrique dia anisan'ny panorama zany no nivoen'io mafy hoe aleo tsika miditra amina biométrique amina fifitianana manaraka tsy nenony Andry Rajoelina zany tsy nenony mahitsy raha tsy efa zao hitatsika zao zany a voataitra izy hoe kaikaiky alana izy vao ndresaka ny biométrique iny raha tadididinareo tsara ny teniny zany hoe efa mafy ny pression zany izao zany ny filoham-panjakana am'izao fotoana zao de efa nanaiky anao an'ilay biométrique le izy zany a carte biométrique karapanondro biométrique dikan'izay zany a efa ao anatin'ny dolodolo zany ny fandaminana rehetrarehetra amina resaka izay tsy ao anatin'io zany de efa tsy manana karapanondro aloha zany efa tsy manana karapanondro zany dikan'izay zany tsy ao anatin'ny lista zany fanisana azo lazaina hoe fanisana ponina mihitsy io manana karatra zany hiatrika fifitianana sahala am'izay zany ny karatra biométrique hoe ahoana ny fahavitanana io raha nyresaka tamin'ny mpamatsy vola izahay tany amin'ny 2021 tany hoany nanao visioconférence miaraka tamin'zareo zany dia nyteny izy hoe tsy tratranareo raha tsy heritaona sy tapany zay ny teniny raha tena manao nareo zany heritaona sy tapany ary zay vonona amatsy anareo fa ny mpitondra anareo tsy manana fahavononana de gaga mahainao an'izany hoe fa maninona ny mpitondra tsy manana fahavononana de zao zany mpitondra manana fahavononana de raha miteny an'izay zany izy heritaona sy tapany vao vita io de inona ny tadiavintsika atao rapitso zany ny fifitianana hoe fitany aingana io de ataoko totoa tsy zay aleo tsika miandry izay everina sy ny fandaminana aloha mba tena hoe ao anatina fandaminana ny fanavaozana ny republika mihitsika anaovantsika zava-baovao an'ny firenena ange zo zavatra ataotsika zao ka aleo tsy atao akamehana le izy aleo everitsika fa tena atao lahara-pahamehana mihitsy io izy io zany zao fa mandeha fa ny fanatanterahana azy indray am'izao fotoana zao zany maharaka an'izay ve lay fitaovana maharaka an'izay ve lay fanadiovana madinidinika kely ao anatin'le izy satria lay olona tsy mbola voafidim-bahoaka no mbola manao azy any amin'ny fokotany rehetrarehetra any zany rehetrarehetra zany mbola ady sy atrehana ihany ko fa tsy variana fotsiny tsika hoe biométrique de efa be dehibe ny eniko mitaraina mikasika an'izy io milahatra amin'ny telo maraina nefa de miveriny inefatra zany ve atsimon-drano zao no ataotsika piloty ataon'zareo piloty am'izao fotoana zao dia menimenina daholo ny olona atsimon-drano any amin'ny fokotany zany am'izao fotoana zao ohatrany hoe tena manjary manena ny finiavan'ny olona anatanteraka an'le biométrique le izy dikan'izany mila jerevana atsaraina ny fanaovana ny biométrique io le olona mikarakarany raha nyresaka tamin'ny filoham-panjakana tamin'izay fotoana zay de hoe reo ankizy tanora zay everina fa manana traikefa amin'ny fikarakarana ny biométrique reo ny informatique de tokony mba jerevana ihany reo amin'ny anina fa tsy any amin'ny sehatra politika no ametrahana azy
hevitro zay fa tsy hevitro niza akory fa any izy sady mba mianatra izy manao ny fanatanterahana ny fansambahoaka zay everina fa tena hoe ay mahazo vola izy anomana ny fianarany sisa-karana zay kosa mba tolona nataony teo fa ndretrarehetra ovy eo ampidirinao anatin'ny sehatra politika dolidoly ny fianarany mamay azy sy ny am'taniny fianarany satria lavany ambany vohatra lavitra izy tonga eto de mba mitapakandro izy mba manao an'io mba maromaro ny fitaova zany a fomba fiasa zany fa tsy zay akory no tsy maintsy ho tanterahana akory fa hevitro zay de anjarany fanjakana sy nisy mpanjakana nisy ny intérieur ny filohampanjakana mandamina n'zay rehetrarehetra zay fa manongy izy fa hita hoe mandeha le izy a fa jerevana ny fandaminana an'zay zay fa menomenona ny olona hoe de le mbola olona le tsy lambahoaka teo ve manatanteraka an'le izy zany zao ny fimemenona ny olona ao a de ry anina ihany ve mbola manao an'izy eo de reny efa nangalatra teo de reny mbola apetraka eo zany misy am'izao fotoana zao de anjaratsika mieritreritra n'zay teniko zay fa mampalahelo zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao mikasika an'le biometrika zany zany hoe tokony omena toerana zany ny tanora nianatra toerana tena hoe asa mendrika azy ihany koa am'ty hoe fitondrana fanavaozan'ity fa tsy omena toerana politika aloha fa tokony hizatra any ihany koa mahateknisianina azy zay hevitro zay raha aloha tsy hevitro zay fa tsy hoe tsy maintsy zay ane hevitro zay ka nya zany hoe satria reo nytolona de mitady ary de jevy tsara ny zavatra avokany rehefa tsy mahazo sezy izy manjary lasa ohatrany manao fanompanao politika tiako resahana zany ame sehatra ny tanora amin'ny fandaminana ny firenena ny aloha de zay ny any everiko fa mampety azy ny biometrika heritaona sy tapany ao anatin'izay heritaona sy tapany zay zany nanomboka ovintsika mbola tsy manomboka ane tsika zao raha ny tena izy fa inona moa izy teo karazana na pilote fotsiny nataotsika am'izao fotoana zao dia any am 2029 any inge zany tsika zany de tokony hiatrika fifidianany izay de eo zany de efa misy malahelo ndray vo miteny an'izay ndray azao hoe tena mitatra ndray le izy nefany ho an'ny firenena zay ka zay le natonga ny teny teo hoe tsy sarotiny ny mpamatsy vola resam-pirenena rehefa misy calendrier mazava tsara ange ataovy le calendrier de meo azy meo azy reo hoe tia ny calendrier anay a eto ny fividianana no atao a vitatreto ny biometrika ataovy zay zany ange zavatra tsy sarotro zany manao an'izany ve de ilana andanina fotoana be de ahoana fa mifampiresaka fotsiny de vita zay eo amin'ny mahakasika ny zava-misy maly andro rajoelona mikasany hoe anatrika ny fivoriana ny vondrona afrikana any Addis Abeba any Ethiopia any ny solotena avy eo anivon'ny fitondram-panjakana any an-toerana am'izao fotoana ny ministra Rambainy Malagasy raha matoka Christine Razanamahasoa sy délégation miaraka aminy raha ny omaly a de hoe milaza ny sisika anatrika an'le fivoriana i andro rajoelona anisan'ny hitantsika tany Eswatini andro rajoelona ny herinandro lasa teo izay hoe ohatrany hoe visite d'état mihitsy nataony tany moa zany satria ndraisina tamin'ny fomba ofisialy izy mbola mametraka ny tena no filoha pirenena malagasy andro rajoelona zany eto an-toerana nefa ohatrany karazany mandromandro manana aretina ihany raha ny zava-misy ataon'ireo hoe tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga am'izao fotoana zao zany inona no tokony ho atao mba hialana am'izay zavatra zay any am'sehatra iraisam-pirenena zany ireo mivondrona misy any Madagasikara reo ny alo tsy hitako loatra zay mampikiropaka atsika tsika nge efa manana ny didi-pitsarana mikasika ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana eto efa mazavy zay ary fantatry ny vondrona iraisam-pirenena zay fa karazana manao intimidation zay zany fijerevako azy mampiseho izy fa mbola filohampanjakana tsy tokony mahataitra akory zany za zany tsy de taitra n'zany zavatra misy zany fa ny fanjakana nge efa nametraka mazava hoe tsy anaiky fahatany fotsiny am'izao zava-misy zao ary hiteraka fisavoritahana ndray ngambany zay ve ny tedaviny ao anatin'le izy ka za eto aloha de mametraka hoe tsy tokony mahataitra satria ny solotena mpanjakana nandeha any nge zany zao misy ny raramba iny Christine Razanamahasoa zay zany mandeha any zay ny solotena mpanjakana any de ho hitatsika eo miandritsika hoe inona moa nataony eo
satria ny taty efa namoaka didiny efa fantatry ny international zany zany ve de mbola mila horesahana betsaka fa za aloha zany adina koa ny fieritreretako an'izany fa tsy adinombalà adina kola zany tsy mampiseho fotsiny izy tena hoe za mbola zao mitongavy eto de eto no miresaka raha te ho tonga de inona ny zavatra nataonao teto zay fa tsy any velany ihany zay fotsiny any teniko fa tsy de asiko resaka betsaka hoe tongavy eto rasa fa ny any velany tsika matsy mieritreritra hoe mbola nandanjy izy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena no tsy eka mifandray an'izao tontolo zao averiko tsara fa tsy ny Union africaine rery mifandray amintsika eto fa io filoham-panjakana efa miaraka amin'ny tatsinanana izy miaraka amin'ny tandrefana izy misokatra amin'izao tontolo zao izy kinona mampatahotra atsika avela ho izy ivory ihany za zany zay ny ambateniko tsy aza varina amin'ny adina kola hoe misy an'izao de misy an'izao mety mafy be ny comme mpanoha anazy ao anatin'le izy fa tsy asiko resaka zany raha za tonga avy eto de eto no filoham-pirenena raha sa zay fotsiny de ampy ao anatin'le hoe fampiresahana atao eto amin'ny firenena miantso an'izany ny mpanohana ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao ny mpanohana eto Madagasikara raha tonga le fikaonandoha raisina ny hevitry ny rehetra zany manana anjara toerana lehibe ao anatin'io ihany koa ny mpanohana ny Andry Rajoelina zay mipetraka ho mpanohatra an'le fitondrana fanavaozana aiza ny tokony ametrahana an'ireny zany amin'izao fitondrana fanavaozana zao ihany koa so de hoe lasa gouvernement fisokafana mantsy izy ity ka very le tolona natao ny fikaonandoha-pirenena aloha zany de tsy natao ho an'ny mpanohana ny fitondrana fa no atao ho an'ny malagasy monina mipetraka eto amin'ny firenena ny any velany raha mbola atsotsika reo diaspora raha manana hevitra mikasika ny fikaonandoha-pirenena le hoe hiditra ao anatina gouvernement zany tsy anjara atsika zany anjaran'izay mpitondra mipetraka eo zany hoe tokony mena toerana ve ny mpomba ny Andry Rajoelina sa tsy tokony mena toerana anaky an'izay ve reto nanao tolo reto sa tsy anaky an'izay zavatra sarotro zany ny atao omano ny fifidianana afaka telo taona zay fotsiny tsy tokony hisisika ao anatina gouvernement ny olona mpanao politika izay miditra ao anatin'ny gouvernement io tokony sakanana tsy hirotsaka amina fifidianana rehefa izay ny tadiavintsika fa tsy mbola tonga amin'izay tsika zao aloha fa izay apetraky ny fanjakana eo na avy amin'izy izy na avy amin'izy ay tokony toavina aloha satria izy tsika nametraka azy tena natokisantsika izy zany de izy mametraka an'izay hiara-iasa aminy ka raha ohatra hoe misy apahany everina fa hoe avy amin'ny fitondrana teo aloha anazy zany za aloha tsy de ady hevitra am'izany za tsy tonga amina adin-jaza ohatro zany ny fiainana fanaovako politika fa ny ana ny fanadiovana ny tokotany mpifidianana hiatrehana no avy ray manontolo ny fanadiovana ny lalàna mikasika ny antoko politika mba hiditra amina resaka professionnalisme tsika amin'ny fanaovana politika zany ny fanadiovana ny lalam-panorenana hidirantsika amina 5e république ahoana ny fomba fipetraka zay hiditra amina resaka décentralisation ihany effectif ihany ve tsika sa ahoana sa de zany miady hevitra ngeda be eto amin'ny firenena zao de mbola mametraka hoe tsika tsy tokony hitsapatsapa amina fitantanana firenena ka nde hoe andao anao fédéralisme averiko tsara telopolo taona tsika nametraka ny atao hoe tsy nampiarina teto zany fitsinjara-pahefana zany fa navangongo tamina olo tokana amin'ny fahefana am'izao fanavozana zao zany dia tsy maintsy mivoaka mivelatra tsika amin'ny faritra 4 raha ilaina 4 ny hevitry ny MFM tany ambolohany de aleo metsika fahafahana zany ny any amin'ny faritra mampandroso ny faritra misy azy
fa tsy hoe nonotsika ny any amin'ny faritra de avangongontsika eto ny fahefana de zay tsika omena an'le vola avy any amin'ny faritra indray tsy mety zany mahatonga sasa mivoy an'le hoe état régional sy hoe état fédéral ka zay le izy nge mahatonga teraka ho azy ane zay e satria tsika ihany nge manimba an'le izy tsika le mpitondra ny tiako resahana satria le mpitondra mihitsy tsy nampiatra an'le décentralisation effective tsy nampiasa an'izany aizaka vola 5% ve menao any amin'ny faritra rehefa ve nefa izy any amin'ny faritra nasianao manangona ny vola sy ny rehetrarehetra de alefa ty amin'ny fanjakana fohy be de mivola angonina azo avany de anaovanao sitraponao eto Antananarivo zay ve ny fampandrosoana any amin'ny faritra tsy mety zany ahoana laza izy fa hoe tsy misy faritra adinontsony zay ny fomba fiteniny tsy misy faritra adinontsony eto Madagasikara ny any amin'ny faritra ane tsy tena hoe tsy nirarahina mihitsy antaniny any amin'ny faritra de normal alohatsika tsy mitsapatsapa hoe ndao anao fédéralisme fa andaotsika anao décentralisation effective amindreo région zay veritsika fa tokony manakaiky vahoaka fahefana manakaiky vitany dolodolo ny rehetrarehetra any amin'ny faritra fa tsy mila miakatra eto Antananarivo ny vola de fa any de fa alefa ty amin'ny foibe de ho hitatsika eo ny andaminana an'izany rehetrarehetra zany zany nge ny zavatra tokony hoetreretina adihevitra be tena tsy maintsy atrehantsika amin'ny concertation nationale zany ny any amin'ny faritra nataontsika fitaovana mantsy zao hoe tsy nifirina Antananarivo daholo ny vola rehetrarehetra zany natao fitaovana indray ny any amin'ny faritra fa kio zao tamatavy tratra ny faherano nataon'ny cyclone teo de ahoana nijerena de ahoana reo tsy mety tsy maintsy ifanampiana ny zavatra atao rehetrarehetra zay ny azoko resahana mikasika ny atao décentralisation aleo tsy mitsapatsapatsika ny averiko la raha-pandroenana zany de apetrako amin'izay fotoana zay hoe décentralisation effective zay zany tapitra ny fandarantsika Andriamato Randrianirina Iny Asy Andriamato ampitarika ny avondrona panorama sady mpiara-mitantana ny antoko MFM ina no azonao amtinanareo voaresaka reo ary afatra ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy mety mihitsy ny zavatra no manao lazaina nefa tsy voaresakatsika fotoanana zao ampiantso reo antoko politika mijoro ara-dalàna eto zahay vondrona panorama mety misy tsy manaiky an'izay fa miantso ihany koa zay ny mpitondra fanjakana hiara-dinika amin'izay zavatra zay eritreretiny izy io zany aloha eo mpandaminana zay ny 26 27 28 febroary ho avy zao atao eto Antananarivo eo mpandaminana zay aloha hoeninareo ihany ny zavatra tiantsika tongavana zany sy ny fotoana tiantsika apetraka ao anatin'ny zao fandaminana amin'ny firenena zao concertation sectorielle dinika savaranonando ho fanavaozana ny fanaovana politika fa faritra amin'izay zany ny lalam-pifidianana rehetrarehetra zany mety isy koa ny refontina CENI ao anatin'izay ny liste électorale ao anatin'izay ho hitatsika eo fa de mankasitraka anao Michel nanasandray androany satria efa elaela moa tsy niakatra teto fa ao anatina fandaminana ny firenena miso matoky aho fa atoaty mety hiverimberiny eto ihany amin'ny fanazavana zay hiverina fa makaizy ty firenena ty andeha ho aizy ty firenena ty de ho hitatsika eo